Fa Nanatanteraka fihaonana niaraka tamin'ny mpanao gazety kosa io maraina io ny komity mpikarakara dinika izay natao tetsy amin'ny Espace Mon Goûter Andrefanambohijanahary ny fahavalo ny fahasivy ary ny fahafolo ny volana jolay lasa teo mazava ho azy nitondra ny fahitany ny toedra rahapirenena izy ireo tao anatin'izay fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay mbola vola ravavy tsirako darson. Tsy vahaolana ny fametrahana mpikambana vaovao eo anivon'ny CES ary tsy vahaolana ihany koa ny firosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny komity mpikarakara dinika izay natao tetsy amin'ny Espace Mon Goûter Andrefanambohijanahary ny 8 ny 9 ary ny 10 jolay lasa teo. Araka ny fijerin'ity komity ity dia hitarika olana eto amin'ny firenena ny fanovana olona ao anatin'ny CES. Azadino ary zay ny indro be fa sy ny indro kely anatin'ity CES anankiray ity mpanao politika daholo no ao. Na inona ny filazasika azy, na inona ny fanambarasika, na inona ny justification aminay dia mpanao politika daholo reo olona reo satria zao tsy tao anaty satroka ka natao akisapaka na nendrenan'ireo magistrat ireo. Averiny tsy tatao akisapaka reo ka nalaina ny entité rehetrarehetra hoe ao samy mangalana reo dia zay agnarany tandrifanareo ao iny no solotegnanareo. Fa tany ambadibadika tany dia samby nanendry ny magistrat antonontonona ny miantoko tsirairay ireo olona reo raha nandrafitra ty CES anankiray. Problema faharoa mikasika an'izay ihany dia ity sy ny signataire-ny feuille de route eny concerné ny contentieux électoraux conseil électoral azafady sy ny signataire-ny feuille de route eto zany dia efa metraka sahady hoe io le problème goavana zay efa apetraka anay am'izao fotoana zao hoe olana io samy hafa ny olona nametraka candidat nametraka candidature zafady ny présidentielle sy ny entité signataire fa ny rano mahagaka zany zao dia nignorevana ilay ny olona nandasaka ny candidature iny ilasaka filoham-pirenena fa ny entité le 10 signataires ny feuille de route io ny ray zany no natao mpikambana ao anatin'ilay CES. Sarotra ihany koa araka ny fijerin'ity komity ity manantanteraka fifidianana ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Ity komity ity izay nanamafy fa ny fifidianana lalam-panorenana ihany ny vahaolana manoloana amin'ny fivoaran'ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao.